EVA Fanabeazana miaina sy mitia. EVA fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB. Voaary izay feokira mahafinaritra fampidirana ny fandarana EVA Fanabeazana miaina sy mitia izay indray no aloranay ny arahaba omba ampirarintsoa feno tanteraka ho antsika mpanjoy sy tapaka ny onjam-peon'ny radio Don Bosco amin'izao maraina atoandrotoandro ny alakamisy faha 12 ny volana febroary taona 2020 sy 2020 izay araka izay feokira izay fandarana EVA Fanabeazana miaina sy mitia no misy atsika izao Brino Rakotomalala ny teknisiany mampita ny onjam-peo ny anivon'ny tokatrano sy ny toerana misy atsika naizanaiza izay anarahanao ny onjam-peo amin'izao ora sy fotoana izao dia izay mirary tontolo andro mahafinaritra be sady ho antsika tsirairay avy dia toy ny mahazatra moa zany afa-tsahivina kely lohahevitra izay fampizarantsika eto lohahevitra mandritra ny taona hoe ho avy mendrika kokoa. Lohahevitra manokana kosa izay nosafidiana iarahana amin'ireto mpiara-manolotra ny fandarana ireto androany dia ny hoe mamboly fifandraisana ao anaty tontolo miovaova. Mamboly fifandraisana ao anaty tontolo miovaova. Iarahana manokana miaraka amin'ny vaomiera ny veka misahana ny fahasalamana dia solotena eto misahana ny fianakaviana azafady ie solotenantsika eto ny avy eo amin'ny FTK izany hoe fivondronana tokatrano kristianina dia izay no andeha iarabananareo sy anolorana anareo miarabanao Nestor sy Asina mivady miarabany tsara dia miarabany mpiainantsika ihany koa izy aby zay miarabanjara miarabantsika rehetra izay manaraka ny fandarana indrindra fa ny teknisiana izay mampita ny feo any amintsika tsirairay avy ie eto ihany koa iaina miarabanao iaina ia dia manantitra ny arahaba ho antsika mianakavy ihany koa any amin'isa tokatrano tsirairay izay misy atsika rehetra any miarahaba manokana ihany koa ny monsieur Brino ao amin'ny lafiny teknika ao ie arak'izay dia miaraka amin'izareo avy eo amin'ny fivondronana tokatrano kristianina ao isika androany miamin'ity lohahevitra ifampizarana ity izany hoe iresaka fifandraisana ao anatin'izay tontolo miovaova izay misy atsika amin'izao fotoana izao izay maro ny fanamby ifampizarana ao anatin'izay rehefa avy eo izay arahana amin'izareo fa anasana iampitiavana sady anareo mpiaino ihany koa aza misalasala miditra mivantana amin'ny alalany laharana 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 ny SMS kosa dia ny 033 08 850 02 dia zay aza misalasala maneo hevitra ty aminay ihany amin'ny tapany faharoan'ny fandarana izany hoe amin'ny tapany voalohany dia arahana amin'ireto vahiny reto ny 30 minitra voalohany fa ny 30 minitra manaraka dia afaka andraisana iampitiavana be anareo mpiaino mialohan'izay aloha tao hoe namana Brino mba sy feokira kely Mamboly fifandraisana ao anaty tontolo miovaova zay ilay lohahevitra ifampizarantsika ampitana izay Fanabeazana izay androany indrindra eo anivon'ny fianakaviana fa tsy mitsanona eo anivon'ny fianakaviana ihany fa eo anivon'ny fiarahamonina ihany koa satria ilay fianakaviana maromaro mitambatra manome fiarahamonina sy ny firenena rehefa avy eo hoe lohahevitra ifampizarantsika izay mamboly fifandraisana ao anaty tontolo miovaova anokafantsika ny fifampizarana ngamba tsara tsy ngamba fa tena zay mihitsy hoe manahoana ny azontsika nazavana denité am-piandohana zay resaka hoe mamboly fifandraisana izay inona ny ataoko hoe rakitievy dehibe finosony sahady ahafahan'ny mpiaino zay mpanaraka antsika amin'izao fotoana izao mahazo ny afatra tena ampitaina ao anatin'ity fandaharana ity afaka ampidirina ao anatin'izay koa inona ny tanjona tiatsika hotratrarina any amin'ny faran'ny fandaharana Voaary misaotra resaka anjara
loha hevitra antenenina tao moa zany dia mamboly fifandraisana anaty tontolo miovaova. Sika olombelona dia efa ara-boajanahary natao hiara-monina. Ary tena mpiantohana moa zany dia fiangonana dia hoe niendriky ny trinité masina. Fiangonana atao izy telo mianaka. Ray zanaka sy fanahy masina. Fanahy masina. Dia izay indray nefa rehefa nahary an'izao tontolo izao sy nahary antsika Andriamanitra dia tao anatina fianakaviana no nandefasan'ny zanany hanavitra antsika. Fianakaviana masina tao Nazareta. Tontolo misy fifandraisana daholo zay ary talohan'ny namorona antsika olombelona dia efa nisy ilay tontolo. Zava-maitso, ny rano, ny rehetrarehetra efa nomaniny teo taloha. Raisitsika zany hoe misy fifandraisana ao anaty tokantrano. Fifandraisana amin'ilay nahary ary fifandraisana amin'ny tontolo iainana. Dia ireo fifandraisana ireo zany ankehitriny resaka zao androntsika izao ny fifandraisantsika ve fifandraisan'ny mpianakavy ve niova na mpiovan'ny tontolo manodidina fiarahamonina sa zavatra nisy tao fiarahamonina na mpiova fifandraisana tao tokantrano. Dia neverin'ny FTK fa anisan'ny zavatra ngezabe zay hoe fifandraisana zay ao anatin'ny zavatra miova ankehitriny io nefa dia ny fianakaviana ny fototra. Io zany lasitra na ao an'ny fiarahamonina rehetrarehetra dia miainga ao anatin'ny tokantrano ao anatin'ny fianakaviana. Mety resansika maromaro fifandraisana amin'ny tokantrano sy ny inona zavatra nentina, ny rivotra nitsoka, ny fandrosoana, na ara-kevitra, na ara-teknôlôjia ka na misy fiantraikany tamin'izay fifandraisana izay na amin'ny samy olombelona na amin'ilay nahary antsika. Ie, ao anatin'le tiako satria misy lohahevitra maro be ary malalaka dia malalaka ny afaka ifampizarantsika eto rehefa ve fa tiako anampiana kely fotsiny le ny tantara endrim-pifandraisana telo ianao teo amin'ny fa tonga dia ampidiriko anatin'le izy ny endrim-pifandraisana zay navoakany Papa François ao anatin'ny encyclikany misy endrim-pifandraisana efatra ao fifandraisana amin'ny tena manokana amin'ny hafa zany hoe ny olombelona zay mitovy amintsika. Fifandraisana amin'ny zava-boary na ny tontolo iainana zay efa niteneninao teo dia ity indrindra ihany koa ny fifandraisana amin'Andriamanitra zay ivon'ny fiainantsika kristianina. Tiako nasongadina kely fotsiny fanotanisa anao teo koa hoe inona ny antony mampiovaova le izy lasa tsara taloha fa ataoko tena tsy mamenatra miteny azany le endrim-pifandraisana misy amin'izao fotoana izao mimirona makany amin'ny misatra misy fampitehana indrindra ihany koa any tontolo iainana sy ny sisa fa loha hevitra hafa mala afaka ifampizarana zay resaka fiovaovantsika manahoana sy manahoana zay endrika fiovaovana izay mety inona ihany koa ny antony afaka ampitantsika amin'ny fanabeazana eto amin'ity fandarana ity androany. Fiovaovana moa zany zany zao hoe misy ny rivotosa teo resaka tontolo manodidina fa eo ihany koa ny fiovaovana hoe ny fomba fitezana ankehitriny sahirana ny ray aman-dreny amin'ny fitezana ny zaza fifandraisana amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Fa eo ihany koa ataontsika ny fifandraisana amin'ny fampitondrana eo am-pirenena sy ny manodidina ny fiarahamonina zany misy fiovana ihany koa satria tsy afa-miala amin'izay ny tsirairay avy. Ireny rehetrarehetra zany misy fiovana ataontsika hoe fiovana ohatra hoe Fanabeazana. Rehefa nivoaka reny lalàna momba ny ankizy zony ankizy ny namany reny misy fiantraikana fitezana indrindra ho antsika malagasy hoe mananjao reto daholo ny zoan'ny zaza na ny Fanabeazana ny dakilalala zaza ataotsiny mikapoka ohatran'izany azo ny zaza taona mitory ny ray aman-drenina ireny zany fiovana misy daholo amin'ny fifandraisana dia mahatonga fahazerana no amin'ny fifandraisana amin'ny ray aman-dreny zanaka hoe atraizandray zany no ahafahan'ny ray aman-dreny hitezana an'ilay zaza nefa napetraka Andriamanitra ho aminy ny fitezana ny zaza andraikitra lehibe mampiasa ny conscience misy zany hoe ao ny ty zanak'Andriamanitra napetraka mpola-tanako ty anahoana no aviny ahoana ny fitezana fanontaniana mipetraka ngezabe zay ohatra amin'ilay hoe zavatra miova dia ny tontolo iainana moa zany dia efa ihany koa ny hoe taloha mizara efatra ny tonotaona fa ankehitriny efa tsy fantatra ntsony hoe miririnina ve zao sa mifangaro daholo ny rehetrarehetra. Dia fo maraina mangatsika be dia ny atoandro misy 30 degré tapoka dia misy fiantraikana fiainanao zay na ny fomba fisainanao dia misy teny moa tsy misika hoe tsy manontolo andro ny eritreritra indrindra satria fo maraina anao mangatsika ny atoandro mafana be dia fo miova amin'iny koa mieritreritra ny zavatra ataonao mandritra ny andro efa fiovaovana daholo zay misy fiantraikany amin'ny
fiainan'ny tsirairay sy ny fifandraisana izay mioritra fotsiny izany zay fa marina azo riasana fa eo amin'ilay hoe inona zavatra miova sy fivavahana misy izay atresika ankehitriny. Endrika fiovana iaina manana ea am'izao vaninandro iainantsika izao aloha dia raha vao miteny hoe fiovantsika dia ohatrany hoe mifantoka kely any amin'le lafiny ara-teknôlôjia sy ny tambazotra sosialy foana ihany koa ny saina kanefa tsy dia izay foana koa no hoe tokony ho voizina maharaka ny voalazan'ny président Nestor teo hoe maro ny le zavatra mitranga sy miovaova fa ny tanjontsika dia ny hoe fahaizana manao sivana ao anatin'ny tontolo iainana mba ho afaka ao anatin'ny fanabeazana raha izay ny azo ilazana anazy fa raha misy tokoa le fifandraisana na eo ary izay fiovaovana izay dia Inoana sy antenana fa mba mitarika antsika any amin'ny fahatonian-tsaina fiadanam-po filaminana io moa efa voafaritra foana ny efa fantatritsika foana hoe raha miresaka fifandraisana mantsy dia le teknôlôjia ohatrany hoe mampifandray ny mifanakaiky fa mampifanalavitra mifanakaiky dia nefa ataoko angamba fa ny fifandraisana mivantana no azo lazaina hoe manandanja kokoa no izay zavatra izay fitaovam-pifandraisana izy fa le fifandraisana mivantana eo am-pianakavy tena ilaina. Somary manitikitika kely ansaiko resaka fiovana mantsika le fiovana amin'ny ankapobeny misy aloha fiovana fa fiovana makany amin'ny lafy tsarany fa misy ihany koa anisan'ny ny akoatran'izay le fiovana makany amin'ny lafy ratsy dia le nitenen'ny aina teo hidirantsika somary landalina kely le izy rehefa avy eo any amin'ny fifampizaratsika manaraka le fiatraikan'ny fiovaran'ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao fa ireo rehetrarehetra ireo raha misy fiovana dia tiako asiana tsindrim-peo kely le hoe makany amin'ny ratsy le fiovana nga raha misy ny ratsy ny fiarahamonitsika dia vokatry ny ataontsika olombelona ihany vokatry ny fitondran-tena vokatry ny fanapahan-kevitra raisina sy ny sisa dia makany amin'ny ratsy le izy rehefa avy eo tsisa tsy haritra kely tiako nampidirina tao anatin'le izy ao anatin'izay tsika le fifampizarana hoe mila mamboly fifandraisana misy voambolana le mamboly mihitsy zany ohatrany hoe tsara asongadina manokana manahoana ny endrika izay fambolena fifandraisana izay maninontsika nampiasa anazy manokana eto amin'ity fandaharana ity indrindra manoloana ireo zava-misy ny tanosaitsika ireo fiovana izay iainantsika amin'izao fotoana izao ny rivo-pivoarana sy ny karazany. Raha izy ngamba ny mahakasika an'izay tsara hoe mila volena le izy satria izany fifandraisana izany tsy vitany hoe tokana fa ohatrany hifanaovana any an-daniny sy ny ankilany dia amin'ny mahafiarahamonina azy koa izany misy ezaka avy amin'ny tsirairay le izy dia raha hiresaka amin'ny olona anankiray dia efa fantariko hoe ahoana ny fomba hifandraisako amin'ity mety efa fantako meloha ny toetran'ilay olona mety efa fantako meloha ny zavatra mety izy any minotrany hoe fivoriana lena ohatr'izay dia avy eo anao zany mahita hoe eto ny fomba ampitako an'izay fifandraisana amin'ny olona izay mba ho tody any amin'ilay olona mba hipaka any amin'ilay olona zany ny zavatra tianao ampitaina mba hisy fahatsarana ihany koa le fifandraisana fa tsy hoe sanatria fifandonana no hita na sanatria hoe tsy ho tody any amin'le ampitaina azy ny zavatra tianao ampitaina tianao ho resahana dia araka ny lazainy aina teo moa izany hoe misy ny lafy tsarany misy ny lafy ratsiny hoe mampifanakaiky ny fanalavitra mampifanalavitra ny mifanakaiky ihany koa dia izay hoe miezaka anao ary miainga ao atokantrano zany le hoe ny fitaizana miainga ao atokantrano le izy dia ao anao no mamboly voalohany an'izay hoe fifandraisana ao ianao no mianatra voalohany an'izay fifandraisana izay dia ho any eo amin'ny fitekamanokany moa izany rehefa ohatrany hoe mampiofana reny hoe hiditra ny fiaina tokantrano reny dia efa
mampitaina sahady amin'le mpivady mpiofana hoe voaomboka le zaza dia efa resana dia manomboka hatreo zany dia efa misy le fifandraisana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka dia moramora ho azy rehefa hoe tonga soamantsara etỳ tany le zaza moramora ho azy ny fifandraisana eo anivon'ny fianakaviana zany hoe manomboka amin'ny hoe tsy haiko zavatra madinidinika iresahana aminazy eny na resaka fianarana raha atao hoe fa mianatra ny zavatra ataony amin'ny tontolo andro zany hoe tsy lany zavatra resahana zany fa rehefa aty afara efa miresaka moa ka zany hoe tsy mahita ho resahana ina no tenenina efa betsaka ny azo tenena ary rehefa zatra ny resaka zay hoe hatramin'ny fahakely zay zany hoe misy mifandraisana amin'le ray aman-dreny zanaka dia mora ho azy ihany koa ho an'le zanaka mifandray any amin'ny hafa hoe tsy manafinafina samy teny samy ambolaka samy maneho hevitra fampitoy amin'izay ihany le hoe mamboly mety sahirana tokoa fasika m'izany anatin'ny hoe atao mpiakarany vokatra amin'ny faritra sasasany efa misy miakatra ny sasany mbola manesa eo amin'le hoe mamboly misy zany hoe oharitsika amin'le mifambolena tsy maintsy mitady ianao voalohany zany hoe inona ilay vokatra ho ambolena dia le zavatra hoentina amin'izay ny hoe ino filazan'ny semence hoe masomboly voafarana dia ao anatin'izay misy toetra maromaro tokony ananana dia izay toetra maromaro zay ny kolokoloina zay le hoe ambolena dia ao anivon'ny fianakaviana no anombohan'izay amin'ny teny teo hoe mbola ny amboaka ny zaza dia efa ifampiresahana rehefa tonga ihany koa ifampiresaka ny fifanajana hoe rehefa mba misy zatra angatanao mivatinao na mizanaka hoe mety ho ty kely vilirita ho maketo azafady le azafady zany tokony sy adiny zay le hoe mamboly misy soatoavina ngeza be ho antsika malagasy ohatra hoe sendra batary anao na nisy atsonona ataonao dia hoe azafady re mifona rehefa tena tsy napoizika iny ireny zany le hoe fambolena hoe ireny zatra ireny le ambolena manomboka amin'ny tokantrano hoe ao amin'ny tokantrano dia efa manomboka fanaza manao azafady miala tsiny mifona mamela heloka ihany koa rehefa mba nisy disiny anankiray dia hoe afaka iray volana dia mbola iny ihany naverina koa rehefa hoe ianao tamin'izao iny mbola nanao an'izao dia mila ambolena zay mahazy hoe efa lasa iny manorina zatra vaovao ho avy izika tsaratsara koa dia zany le mamboly hoe misy soatoavina maromaro miainga eo tokantrano iaigatsika tsara n'le fifandraisana mila mamboly fifandraisana tena hoe fifandraisana mila vilena satria fifandraisana eto amin'izay le hoe fifandraisana mila songadina fifandraisana tsara le mamboly fifandraisana tsara le mahatonga anazy ho tsara miakina amin'ny tena ezaka misy anjara andraikitra ngeza be sahan'ny tsirairay isambaratongany ao anatin'izay fototra tena ataoko hoe fototra iorenan'ny fiainam-pianakaviana sy ny fiainam-piarahamonina io rehefa misy ny karazana herisetra ny anivon'ny fiarahamonina misy antsika eny dia efa faratsiny le fifandraisana zay fampitehan'le fifandraisana sy ny sisa potika ny tontolo iainantsika tsy resahako eto fa tamin'ny herin'ny androany zay vao nanisany lohahevitra manokana fampizarana teto zay vokatry ny ataontsika potika le endrim-pifandraisana fa reo rehetrarehetra reo mamotika ihany koa lay endrim-pifandraisana amin'Andriamanitra satria Andriamanitra dia miseho anatin'ilay zava-boary fa anisany tiako asongadina kely satria iverenana kely le fampizaran'ny miaina teo any amin'ilay resaka teknôlôjia resaka fifandraisantsika eto dia ireo ny fivoaran'ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao endrim-pifandraisana hafa ihany koa no entiny fa ao anatin'izay ihany koa mety raha tsy mahay mandanjalanja lay fomba raha tsy mahay mandanjalanja ozy ao anatin'le fampiasana azy dia anisany hitondra fampitehana ho an'ilay endrim-pifandraisana na eo anivon'ny fianakaviana na eo anivon'ny fiarahamonina na eo anivon'ny tena manokana ihany koa le fifandraisana amin'ny tena manokana araka ny tenenin'ny Papa François manahoana sy manahoana ny azontsika fampizarana ao anatin'izay misy tokoa aloha ny fomba ahafahantsika miatrika ny fiovana ao anatin'izay hoe lafiny ara-teknôlôjia zay eny amin'ny ara-tsosialy ihany koa ny tsara mafisina sy mariana aloha hoe ny tanjontsika eto dia ny ahafahana manampy ny fianakaviana tsy fiditsiavana dia ny torohevitra voalohasahady dia ny hoe tokony samy ahay anao an'ilay antsoina hoe sivana hoy aho hoe teo am-piandohana afaka zavainao kely ve le sivana verina kely moa isika tsinona raha miainao anatin'ny reny ataontsika hoe efijery ve no mahadika ny hoe écran
misy fomba fiteny ary tatoato zay hoe génération miondrika mifandray amin'izy tokoa moa zany tsika isam-batan'olona io fa na eny an-dalana na anaty bus naiza misy atsika dia samy miondrika ao daholo ka na le fifanankalozan-kevitra amin'ny samy olona aza lasa mian-danja fa variana amin'ny ao anatiny ao ka raha miteny tsika amin'le resaka hoe fanampiana antsika tsirairay avy hoe mahaiza manao sivana dia indramo kely le tenina filozofy anankiray hoe Socrate hoe si c'est ni bon ni utile ni vrai pourquoi m'en parler zany hoe tokony ho jerentsika hoe tsara ve le izy ilaina ve ary marina daholo koa ve le zavatra zay vao mba hoe iaina discernement ngeza be mihitsy le izy dia zay indrindra no hitariana saintsika hoe tsy ny teknôlôzia anie ny ratsy fitaovam-pifandray faraka ny teninjara teo hoe tokony hay an-danjalanja sika efa manjary lasa manimba ny toetsaintsika tsirairay avy ary tena manamaivana n'le fifandraisana amin'ny vantana dia ny eo amin'ny lafiny ara-tsosialy isika efa voatenin'ny président Nestor teo hoe ny olombelona nge efa naharian'Andriamanitra ho tsara manahaka azy fa ny fiarahamonina na ny vola indrindrandrindra tatoato ihany koa tena manimba ary manova ny toe-tsaina sy ny toe-poniny tsirairay avy ary tena hitantsika tatoato fa mampalahelo ny zavatra mitranga tena anisan'ny hoe fifandraisana olombelona ve ny famono tena hoe mifara mifahafatesana zay nge teneniko iaina ao anaty les yeux rehefa tsika olombelona ihany no mahatonga le faratsiny fifandraisana rehefa avy eo dia miteraka an'le herisetra tsika ihany no mifamono inona mahatonga le famonoana fa zay sika olombelona ihany vokatry ny vola araka ny tenenina atao dia maty le asana maha olona tanteraka tsisy tsony ny fanajanany aina tena tsy misy teny masina moa zay tendreny tsara tsy ny avy velany no mahaloton'olona fa ny avao anatiny tiana le fiavina vonana le tsy fiekehana le fialonana miainga avy ao anaty sy zavatra zay dia tena hoe ny fifandraisana dia manomboka fifandraisana amin'ny tena aloha araka ny tena tena connais toi toi-même aussi sy le filosofy fantariny mombanao raha fa mampio moa ny efitamizay tsy mety hoe fantaro tenanao dia fantaro koa le olona irahanao ny fifankafantarana zay zany ao anaty zay fifankafantarana zay misy zavatra toetra tokony hajanona amin'ny andalina sy ny ankilany rehefa hiaraka hanapio kely ny marina mihitsy zay voalazan'ny président Nestor zay azo lazaina angambany hoe ny fomba ahafahantsika miatrika an'izay fiovaovana zay mba tsy ampian-danja ny fifandraisana dia ny fitaizanany olona mba hanana hatrany n'le fahasahiana mijoro amin'ny marina sy ny finoana ananany le soatoavina tanosainy fifanajana fampianoana fifampiresana zava-dehibe maro dia maro izy hoe soatoavina daholo zay rehetrarehetra zay zay mbola pikely hoe le fampatokisana tsy raha tsy ankehitriny nge zany tsy fampatokisana ary miresaka le hoe Facebook sy eto hoe tena mandeha be misy satria ohatrany hoe malalaka dia le olona ambady reo misy mieritreritra hoe tsy fantatry ny olona fa dia alefako any teo publication dia zay tiako tenenina dia zay poany ihany ny poany mpandrain'iny koa tsy manivana tsony fa dia fa aonandray ty tsy ampy tsony zany le fandiniana fa ohatrany fanaovantsika klikena ty rehefa sy tiako dia klikena dia mio dia ohatrany koa le fomba fiheverana sy failaka eo mizany tena manimba ny le fifandraisana tsisy fandalinana tsony zany na hoe faharetana hoe ahoana tokoa ma zany zay tsy misy discernement tsisy recoupement tsisy raha fa tonga dia hoe io no izy ohatrany radio volopotra taloha teneny radio mihitsy nge zay dia tsy fantarana tsy maintsy marina rehefa teneny radio dia ohatrohatran'izay koa izy hoe ankehitriny koa io zany Facebook dia avoaka tamin'ny Facebook avoaka tamin'ny ordinateur dia mandeha zay dia hoe niakatra be ny etratrano sy ny namany dia niezika ny vahoaka dia valiteny tonga mihina dia hoe ny ordinateur namakany fa izy manao programmation sy ny zavatra anatiny ao tsy olombelona hoe ina ny idirany ordinateur amin'ny hoe dia ohatrohatran'izay le nafandraisana le teknôlôzia zany
eo le teknôlôjia ilaina fa le contenu atao anatin'ireny misy ny tena mila fampijerena hoe manivana araka ny teny teo sovalina dia manafaka tsara hoe manao sy no mano fasa ny asy misy mampiana izy aby zay izy aby zay ie tena be dehibe le sivana teo fandraiky amin'le discernement marina ve manampy ve mitondra makany amin'ny tsara sa makany amin'ny satria matsika resaka fiovaovana makany amin'ny tsara ve fiovana makany amin'ny ratsy le zavatra ampiasaintsika avy amin'izay fotoana zay satria miresaka teknôlôjia tsika teo manampy atsika avy makany amin'ny tsara le izy sa makany amin'ny faratsiana dia eo lay fampiasana discernement tiako asongadina kely eo anatin'izay ny fampianarany masinday nyasy izay mpanorona ny fikambanan'i Jesosy amin'ny fanaovana discernement zay dia ampifandraisitra amin'ilay zava-misy amin'izao fotoana zao izy rehefa nampianatra izay discernement zay zavatra tsara samy tsara ozy izy tokony anaovana discernement fa misy le zavatra efa ratsy efa hitanao fa ratsy ve dia mbola anaovanao discernement ndray rehefa efa ratsy iny zany hoe tokony makany amin'ny tsara foana safidin'ny olona fa raha ny zava-misy amin'izao fotoana zao dia hita tsikaritra matetika na any amin'ny tsara misy efa hita fa ratsy ary fa amin'olo zany efa ratsy tsisy anao de efa ratsy efa tsisy eritreritra zany hoe zavatra tsara mihitsy zany fa ohatrany hoe le materitreritra ny olona tsy ny olona rehetrarehetra fa ny olona sasany dia makany amin'le fironana makany amin'ny ratsy re mahasarotra an'le izy satria fijeriko anazy zany hoe tsy misy olonay isika anaty fiarahamonina dia tsy maintsy misy fitsipika ihany koa ifahaverezana manomboka amin'ny tenanao fitondran-tena fifandraisana amin'ny tokantrano fifandraisana misy fitsipika zany ireny dia rehefa mandika n'iny fitsipika iny ianao tokony misy zavatra manitsy an'iny dia izy no manao an'izay misy zavatra zany tsy miankina amintsika fa miankina amina zavatra hafa no manitsy ataontsika hoe resaka famon'olona teo le hoe efa mandeha ho azy izy ny didiny izy ny tokony manakana an'izay na manasazy an'izay mandray ny andraiky ny ve zay mihoatra ny tena sika tsirairay avy zay hoe izy nandray ny fanapahan-kevitra amin'ny fanitsina ny mpamon'olona fanasasiana ny mpamon'olona izy manana raikitra amin'izay efa midepaseny tony misy atsika dia eo le fifandraisana ihany koa amin'ny mpitondra sy ny entina ihany koa ity efa raranana hoe aza manao fitsarana ho an'ny tenanao anao fa efa nisy ny fanjakana anao anarina izay tokony mety dia maninona mbola mipetraka foana le izy reny zany endry mpifandraisana daholo sika zany tsy mijanona amin'ny fianakaviana fotsiny amin'ny ara-panjakana amin'ny ara-tontolo iainana ara-piarahamonina mifandray daholo zay fa tena manahela mankaty hoe te-hikatona zany ny olona atao hoe te hanana ny marina sy hoe ohatrany hoe fefena ny hoe zaza maditra ao ambadiky ninao miarahamonina ao dia ferana misy ny zaza hidio ny trano fa aza mifandraindray amin'ireo ankizy ireo efa izay toatra ny fitsipika atao amin'izao fotoana zao na manorina trano aza dia mifefy atao averomesatra dia mbola asiana barbele dia mbola asiana mpiambina dia mbola asiana caméra dia mikaty trano asika kehitriny efa amin'ny maha-olombelona sika tsy izay ny maha-olona atsika fa tokony mifandray amin'ny olona rehetrarehetra sambatra izay le mila hoe ambolena amin'izay ahoana ary ny anatsarana izay fifandraisan'izay hampihenana io misy zany ny avy amintsika fa misy koa ny tsy avy amintsika fa mpitantana sy mpitondra na ara-pinono eo na fanabeazana io na ara-pinono eo ara-panjakana io misy andraikitra avy ihany koa tsy mainky tsirairay ao anatin'ny fanontaniana napetraka ao ahoana ny anatsarana an'ireo endry mpifandraisan'ireo dia tonga dia tohizika rarotika ao anatin'izay satria isika eto anatin'ilay sehatra mitondra fanabeazana ihany koa eto amin'ny fandaharana indrindra eto amin'ny onjam-peon'ny radio Don Bosco zay rehetrarehetra nyfampizarantsika zay na iny ny fiarahamonina na ny teknôlôjia na amin'ny fifandraisana amin'ny tena na amin'ny hafa na amin'ny tontolo iainana sy ny sisa ahoana ny torohevitra amaraparana antsika ty tapany voalohany ty omena tanora na ho an'ny ray aman-dreny na ny ankizy eo atokantrano indrindra eo anivan'ny fianakaviana moa zany torohevitra afaka anatsarasika izay endry mpifandraisana izay zay ataoko hoe mirona kokoa makany amin'ny ataoko hoe mirona kokoa any amin'ilay lafy faratsiana raha ny zava-misy ankehitriny no jerena dia androso ataoko hoe fanentanana ho an'ny olona tsika andraisany andraikitra manoloana izay zava-misy zay mifantoka ao anatin'ny tontolo miovaova sy ny ho avy feno teknôlôjia tokoa aloha tsika
dia ny afatrafatra ho an'ny tanora isika aloha efa iaraha mahita sy miaina fa tsy afa-misaraka amin'izay hoe tontolo numerika izay intsony fa mafisina trany le hoe fahaizana mandanjalanja azy io any araka ny voalaza ao amin'ny soratra masina tesalonianina voalohany a ny toko 5:20 milaza hoe zaho toetra ny zavatra rehetra dia tany tsara ka zay manampy an'le resaka principe de discernement teo hoe ambany zavatra tsara no dinihana trany dia isika ihany koa mampiasa an'ity resaka teknôlôjia ity tokony ho fananganana le izy fa tsy ho fandravana zany hoe isika zao etaona ao anatin'ny fitaovam-pifandraisana maheno antsika ny fianakaviana sy ny sambatan'olona any amin'izay misy azy any ka ny fitaovam-pifandraisana tahaka itony tokony ho entina ifampizarana ny sosany tsara mitondra any amin'izay hoe fanamasinantenany tsirairay izay ihany satria ny ao an-tokantrano efa voalaza teo fa ao ny fototra rehefa misy ny fifandraisana tsara ao a dia afaka mivelatra amin'ny manodidina afaka miara-miaina amin'le voakolokolo ao an-tokantrano ny manodidina sy ny fiarahamonina rehetra dia izay indrindra no amafisina hoe na mampiasa ny Facebook, ny TikTok sy ny sisa reny ary tsika dia mba aoka mba ifampizara ifankahirezana vavaka na zavatsoa ny tsirairay anampiko an'izay ngambany hoe ny fiteny ihany koa na tanora na olon-dehibe io zany dia aoka mba ho zavatra tsara araka ny tenen'ny aina teo izay no ampitainao amin'ny manodidina anao sy amin'izay mifanerasera aminao fa ny teny ihany koa dia anisany hoe mandratra mamono dia mba teny tsara no lokon'ny vava zany ary tsika mahavita batemy antsika dia irahana ihany koa zany dia amin'izay hiraka izay hoe fanasina isika ny anivon'ny tontolo misy antsika tsirairay avy dia mba natao hoe vitsy ao anatin'ny maro ary ianao dia amin'ny mahafanasina amin'ny mahafahazavana antsika izay dia hita foana raha samy mijoro amin'izay hoe ino moa zany amin'izay fahamarinana zay amin'izay zavatra tsara atao izay zany dia hita foana hita taratra foana mamiratra zany mamiratra foana tsika raha mijoro amin'izay marina sy amin'ny maha-izy antsika izay zay fijoroana vavolombelona moa rana satria amin'izay ny hoe maha-kristianina anao dia manaona fa hevitra anankiroa misy tonoko ao aminatin'izay ny hoe ilay fahasahiana sy ilay hoe ny sohim-bonana tokony mivoaka amin'izay zany ny zahatra entin'ilay fifandraisana ho ety misy réseau ny resaka teknôlôjia ankehitriny hoe samy mijoro amin'ny marina amin'ny rariny manome témoignage amin'ny mpiara-belona dia izay tombosoa ho an'ny be sy ny maro iombonana ny fisian'ny filaminana ary toy izay nareo tenenina teo mila fahatonisaina inao nge zany io ny taolo malagasy hoe alao enjeny ombo masika tsy eo enjeny eritreritra ka raha diso saina nanao ampitainao fiarahamonina sy namina manjoy ny eritreritra foana hoe iatoko moa zany dia sanatriny amin'ny savany anina ia moa zany sanatriny nakavola tamin'ny anana nodinako n'ilay zarataka zao dia tsy ireo izy menaka fa lasa nahary conscience nao tsy afaka misy mba hialana amin'izay dia miezaka manao ny marina foana miezaka manao ary mety tsy vitanao samy rery fa izay ny ilana ny namana izay ny ilana ny fikambanana izay ny ilana ny fivavahana izay ny retirety recollection ho antsika amin'ny fiangonana dia fanafiny ngamba zay hoe ny fahamakiana boky ihany koa dia tokony hanampy tenenana ny ankizy sy ny ankizy rery fa nany dehibe tsy mitovy misy zany ny fahamakiana boky sy ny fahamakiana zavatra amin'ny écran amin'ny raha zay tena misy fetraka be dehibe fa tokony aporosina koa fahamakiana boky ie be dehibe any mbola afaka ifampizarantsika fa mandeha ny ora ndaotsika hitodika any amin'ny mpiaino aloha hevitra ifampizarantsika eto hoe mamboly fifandraisana ao anaty tontolo miovaova namana Bruno ndao asitsika fiokirakely alohan'ny idirantsika amin'izay tapany faro zay
fifandraisana ao anaty tontolo miovaova asana mpitiavana saina mpitiavana ianareo anio hevitra ty aminay aza misalasala ny antsy mivantana dia ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 ny sms kosa dia ny 033 08 850 02 magaga ozy ny namantsika fa ny olona panabe ny olona panabe no tsy mampita tsara ny tsara fa toy izy indray no manana manaradrendrano amin'ny ratsy eny tiana ambara angamba ny tonga dia ny alohan'ny vahaolana no ifampizarany ny tena manaitra fa ny atao mahasarika dia ny ankizy ange amin'izao ny tanora tsy dia mihaino antsika ray aman-dreny firy loatra ntsony fa ny afatra kilo andray aman-dreny manoloana an'izay sms any namantsika izay ngamba dia ny hoe ampiaro manokana fotoana mihitsy mba tsy mikitika an'io ianao ho hitan'ireo ankizy ireo ho hitan'ireo zanakao reo hoe ny fifandraisana mivantana aminazy no zava-dehibe fa tsy ny any amin'ny caran ohatra zava-dehibe zay sms manaraka ny fifandraisana dia antoko ny fandrosoany rehetra manomboka ao an-tokantrano zany tena marina dia marina manomboka ao an-tokantrano tena zay mihitsy efa eo le fahaizana le mikolokolola endrim-pifandraisana eo anivon'ny tokantrano satria miainga avy eo le izy ka raha any tokantrano ilay fifandraisana no marefo dia marefo eny anivon'ny fiarahamonina satria zavatra ny fitondran-tena eo anivon'ny tokantrano ihany no matetika entina makeny amin'ny fiarahamonina rehefa avy eo ao ny sekoly voalohany izy tsika ao ny tokantrano sekoly Fanabeazana voalohany indrindra dia ao le misy hoe ahoana ny tokony atao fanabeazana eto zany mety tsy voatery ny zaza ihany na ny ankizy ihany no mifanabe fa misy fifanabeazana ihany koa ho an'ny ray aman-dreny satria raha le namantsika teo hoe le mpanabe indray no makany amin'ilay ahoana moa zany nitenenana azy hoe manaradrendrano many amin'ny ratsy zany hoe manaraka ny ratsy raha le fanehoan-kevitra teo dia izay le izy hoe mpitaripato vilam-bava raha le malaza anazy amin'ny fomba fitentsika malagasy miarahaba RDB amin'izao raha ny fifandraisana amin'ny fiarahamonina dia tsisy tsony noho ny fitadiavana isan'andro maraina hariva zay zao resaka hoe ohatrany fiovana ara-toekarena mampisy fetraikany amin'ny fifandraisana fianakaviana na ara-sosialy tsy fananana azy ohatroa fa eo anivon'ny fiangonana dia efa nahita lavitra an'izay zany eo anivon'ny fiangonana reo ray aman-drentsika reo dia izay ny ampisin'le APV APF dia irahana reny tompon'andraikitra reny miserasera any amin'ny isa-tokantrano any izao nataontsika any am-piangonana fotoana ny vokatra zao fotoana ny asina zao mamangy aritsika zany hoe ambolena le fifandraisana zany hoe vita mba isin'izao hoe efa samy mirotoroto amin'le fitadiavana sy ana dia indray adinao na ny any am-piangonana ny adinao ny adidy any fokotany dia onivon'ny fiangonana manokana nasiana zany zay sehitra an'izay ampivondrina hoe amin'izao tsika miara-miombona mivavaka amin'izao tsika mivory mba isiny izay fifandraisana izay fa tsy hoe olon'olona samy isa-tokantrano ihany miarahaba EVA mety vitompoko raha manam-pikasana norona tokantrano amin'izay tovolahy efatra amby 20 taona efa manana asa matotra ihany koa makasitraka ataoko ngamba fa tovovavy manoratra eto matoa ny tovolahy efatra amby 20 taona ozy izy manana asa matotra nareo anatin'ny FTK manana ny amin'izay ngamba ny anampiana ny torohevitra ho an'ny namantsika fikasana ny anorina tokantrano tsisy maharatsy an'izay fa ny fototry ny tokantrano dia ny fifankatiavana raha mifankatiso mifandray tsara ianareo mifatoky mahay mifampieno araka ny efa toritorohevitra teo ka iroso amin'izay dia tsara tsotrano ny tiana ambara kely fotsiny angambany
hoe fifandraisana ao anaty tontolo miovaova ny tokantrano tsy hoe vitan'ny herinandro na ray volana fa maro ny fitsapana sy ny sedra kely andalovantsika eo ka mety izy fiovan'ny toe-po eny an-dalana eny fa dia mahaiza mifandray. Eny ao atokantrano tena anisan'ny endry mpifandraisana manokana misy ihany koa fifandraisan'ny mpivady le mila kolokoloina be dia be ny afaka fampizarana eo any aloha aloha raisitsika ny namantsika miaraba tompoko tafiditsy ianao afaka maneho hevitra ndahoary mety mitsy le manomboka zainy amin'ny mbola kely iny zany dia fa beazana le zanaky ny malagasy rehetrarehetra misy zany asa raha mety sosikevitra reny olona reny zany no lasa tompony andraiky fanjakana io na ataoko hoe na olom-boafidy na olom-boatendra ny aoriana rehefa ho avy amin'ny fotoana mahavita fianarany reny aza reny me lehibe manomboka kely zany volavolaina mankahala hoe kolikoly mankahala ny zavatra ratiraty rehetrarehetra dia rehefa misy fanendrena ny ariana any dia atao hoe atao anatina critère loka zany dia zavatra mila nandalany zay dingana be dia be zay le olona voatendra raha ohatra anina satria ny zava-misy zany ohatra ny eto Madagasikara ohatra ny le olona manao zavatra tsy meko foana le ohatra ny mihain'ny fiarahamonina tsy mihain'ny fiatratsararina raha ohatra hoe voadonan'ny olona tsy mitandrina le zaza dia lazainy fa le zaza no raha misy mamaky ny trano dia lazainy zay ny trano zavatra ohatr zany foana zany zava-misy ohatra anazy za miteny hoe za tsy mba zay mety natao tena zalainy tsara miasa sady manaovan'olona esesika any foana ianao koa mba misehoanao manao fahamarinana dia eo ianao sy misainana ohatratra zany zany le soratra ia makasitraka anao amin'izay faneho-kevitra izay anjarantsika rehetra moa zany mampita an'io fanabeazana io marina daholo zay miarahaba EVA efa teo izy tia namana Bruno iverenao kely le fanontaniana teo alohany za dia ay mbola nisy faneho-kevitra tokoa tao anatiny tao iasina mahakasika an'ireo mbola manam-pikasana le izy dia tsika miresaka le fifandraisana ihany zany dia zay hoe mifakafantara tsara koa alohan'ny rosoana raha mbola mipiasa dia mifantaro tsara le olona hovadiana zany alohan'ny rosoana amin'izay mba tsy hisy surprise any alohany ay ve zao fa fakafantara tsara zany hoe avy aiza ny fianakaviany ny tontolony beazana azy ina ny finoany mila mifakafantatra tsara alohan'ny rosoana amin'izay fiainatokantrano zay samiasa manaraka mba inona ozy ny tokony ataoko fa ny ana le zanako rehefa tenenina raha misy asa kely ampanaovina azy dia variana be izy moa mahavarina ny ankizitsika amin'izao amin'ilay hoe mahavarina miotrika fa dia telefona io ao tena mahavarina azy dia nefany izay le hoe mahasekoly voalohany eo amin'ny tokantrano izay dia tena omeo anjarany raikitra ny ankizy tsirairay avy zaro amin'izay na manomboka any amin'izay ankizy voakely raha dia hoe tia manandrefy ny taonany tia no anjara raharaha mety ho sahazazy dia adiditsika ray aman-dreny izay satria rehefa any aoriana any tsika tsy eo amin'ny zareo mandrakariva iny ihany koa ny tsarana azy rehefa lehibe ary ho antoko ny fiainany zay dia anisany ihany koa mahazotsiny amin'izay tsika ray aman-dreny hoe zanakiza zany amin'ny voalohany rehefa atao hoe ratsy taiza sy anina reny zanatsika reny dia zay hoe omeo ny anjara raharaha azy tsy hoe mibe dia anao fa hazavao aminy hoe ahasoanao ny antony anaovana nyity endrika anankiray mety ho fahaolana ihany koa no hoe rehefa mandanao izy na tsy manaky anao dia araho le lalakevitra tazominy dia avy amin'ny lalakevitra iny nisy tomana azy miverina nireny hoe atinga ny tena izy fa zany fomba firesaka ao zany fombasainana zany tsy zany ny marina fa tia ny tena izy dia zay le hoe mila manam-paharetana amin'le fehenoana tenazy mazava hoe comprendre tsy isika ray aman-dreny koa zany ao anatin'izay tsy tokony hoe mipetraka ho pitsikilo sy mpandraramaso fotsiny fa tokony mba miditra ihany ao anatin'le tontolon'ny tanora sy ny ankizy satria rehefa tafiditra ao anao dia hainao ihany no manitsy anazy tsy kelikely miverina amin'ny lalana tokony ho izy dia taona ihany koa dia manararoatra kely ao anatin'izay hoe ny ankizy efa voalaza teo efa tsy dia tena mihaino firy fa dia variana ao anatin'io zavatra io izy fa
tsara ihany kosa ngamba asiana fitsipika ifampifehezana kely fifanarahana tsotsotra kely eo tokantrano nanora fampiasana azy reny fotsiny ary eo ampisakafoana tsy tokony isy an'ireny raha manana efitrano fivavahana kely eo tokantrano tsy tokony ikitiana an'ireny fanday reny fa mba asiana lalàna ifampifehezana kely ie inga amin'ray aman-dreny zay aman-dreny taloha zany ohatra ny radio mbola misy dia fotoanany vaovao sy fotoanany tantara tena mifatika dolo ny fianakaviana dia tokony izay koa zany hoe asika na tokantrano miara-misakafo zao mijanona daholo ny telefona na hoe rehefa sabotsy sy alahady mijanona fa resaka fiangonana fivavahana ny inona indray no atao amin'ny herinandro hoe navita tamin'ny herinandro fandinian-tena fampizara nrehetrarehetra fa tsy ao anatin'ny sady minambariny lehibe dia tsy na mampihoe zandrare Japon reny tokotao vita dia tsisy fifandraisana misy mila mametraka lamina zany mila mametraka lamina nisy atokantrano ataoko famifandray amin'izay ty SMS manaraka ty satria fa mamaly anazy ihany ao atokantrano izy ny aingan'ny fifandraisana kamila tsara fototra zay rehetrarehetra zay efa nisan'ny fototra iangan'ny endrim-pifandraisana tsara eo anivon'ny tokantrano rehefa miorina tsara zay rehetrarehetra zay ka rehefa miorina tsara ny fifandraisana eo anivon'ny tokantrano dia mandeha ny rehetrarehetra miarahaba anareo ny anahy aloha tena miaino ny zanako vavikely 14 taona tsy mbola mampiasa telefona mbola tsy manao FB ihany koa modèle penana tsara rana tsara be zany ary tsara ho an'ilay tahaka ho an'ny hafa fa ho an'efa tafiditra tsy afaka miala tsotry tsara mbola tsy tafiditra izy dia tsara ka ie zay le hoe samy manana ny fomba entin'ny anabeazana ny zanaka ny ray aman-dreny tsirairay mamboly fifandraisana ho izytsika tio ao fombon-tenany antsika mamboly verina kely fototra fondation tena ao atokantrano ao amin'ny fianakaviana mihitsy le fifandraisana no miainga ie salaminareo amin'izao mihitsy ny tanora amin'izao mihitsy no tsy mandray lesona fa samy variana amin'ny asany ny taloha ny ray aman-dreny ie tapaka moa zany le afatra fa efa azo ihany ny tianao ampitaina hoe tsy dia mandray lesona ho ny tanora amin'izao fotoana zao hoe taolo be ny ray aman-dreny ay tena zay zany le fomba ay zay le tiany ambarany taolo be ny ray taolo be nareo efa taloha be voambolana fampiasana natonga situation ankehitriny dia rehetra ny anainy tena izy ty ny taloha le fampitasika ray aman-dreny koa zany mila jereny hoe mila manaiky asika misy zahatra miova mifandrosoana dia arakarak'izay koa le hoe tamin'ny andronay tamin'ny andro ko tsy mety amin'ny tanora koa le amin'ny teny asina teo le fomba fitenenana kosa le voambolana ampiasaina koa indray tsy mahatapaka le fifandraisana tonga dia mora tohina amin'ilay za aloha eny ao anahy manokany ty anisan'ny mora tohina amin'le voambolana ampiasaina na le hoe taolo be ny ray aman-dreny azy eto dia efa anisan'ny any an-tanako ny tanora namana hoe aza mampiasa hoe aza dia mampiasa an'izay loatra raha atao hoe aza dia ma tsy dia mety ampiasa ihany fa raha ho anahy dia anentana mihitsiny hoe ndao tsy ampiasa an'izany isika hoe taolo be ny ray aman-dreny satria efa misy ohatrany hoe tonga dia lafiratsiny be zao misy elanerana be eo anatin'le izy génération samy hafa moa zany le izy dia nefa na izay anaty zay entanina isika ray aman-dreny mba araka ihany koa ny zava-misy amin'ny fiainan'ireo tanora reo fiainan'ny zanantsika reo dia isika zanaka ihany koa tokony tsy hametraka an'izay hoe taolo efa nilaozan'ny toetrandro fa ireo ray aman-dreny reo dia ireo zany no atao hoe vato velona dia ny torohevitra ny tena ilaina mbola sambatra ny zany hoe mbola mana ray aman-dreny 20 taona 70 taona ao ny filan-kevitra ao dia aza ilikilika reny ray aman-drenitsika reny fa atondra misy zavatra hoe fikasanao tianao atao iny mety ve raha manao an'izao ataontsika filan-kevitra zany dia aza asianan'izay elanelan'izay fa natao ifameno zany tiako hoe mbola le voambolana fampiasa teo ihany mbola tiako any tanana ny tanora ihany koa ny tanora namana le mampiasa ohatrany hoe mavesatra be aminahy le miaino an'le izy hoe teneniko le izy satria tsika mampita fanabeazana manentana ihany koa na le mampiasa an'le hoe rabofy sy rabaina ary ny samy manana ny fomba entina ifandraisany ao tokantrano mety raisina tsara le izy tsy midika koa hoe ratsy fa tsika hoe mampita fanabeazana amin'ny lafy tsara ny fitondran-tena
ihany koa mety hoe tsy rasy eo anivon'ny fifandraisana raha zay le izy dia lasa mivadika tsara izy aveo fa ohatran'ny hoe misy endrim-panajana zany ao anatin'le izy raha mampiasa le hoe dada sy neny raha natana masoandroko tena marina fambolena zay fambolena le fomba fiteny le fomba le fomba fiteny eo anivon'ny tokantrano arana dia sarana dia iainana raisitsika aloha ny namantsika miarahaba tompoko ndao tafiditrinao afaka maneho hevitra afaka mbola miverina fa raisinay ampitiavany salama RDB ny fifandraisana mitso no tsy ampy ialida avy ety ambotry manjaka ihany ny fifandraisana mitso izy alida avy eny ambotry manjaka no tsy ampy tena marina ny zay alida zay le hoe mila verenana mafisana ambolena le fifandraisana ihany koa eo le fifandraisana mivantana ndray aman-dreny tsy virenantsika soany any amin'ny teknôlôjia sisa fa rivo-baovao mihitsy no entiny iny ka eo le mila vilena le fifandraisana anjarantsika no mitadiny fomba ahoana ny fomba vilena zay fifandraisana zay mba ho tsara eo ny fianakaviana sy ny fiaranzana antsika amin'izao hoe ahoana ny anatsarana ny fifandraisana indrindra ohatra tsy ampy ahoana ny ampy anazy inona ny tokony atao zay no fampisarantsika eto salama tompoko tena nanabe ny zanako tena nanabe ny zanako kosa za nefa rehefa lehibe izy valiny daholo zay miteny azy tsy tiany hoe ny olona be fananarana tena nanabe ny zanany izy fa rehefa lehibe izy dia tsy tiany daholo zay miteny azy lasa hoe be fananarana misy sekoly maromaro atrehan'ireny zanatsika reny ao atokantrano ny sekoly voalohany neny am'rivo-piaramonina eny sekoly daholo fa tsy hanenenana ny fanabeazana nentintsika fa nirariana mba ao arinao izy ahatsapa ihany hoe tsy maintsy miverina amin'le torohevitra nataon'ny ray aman-dreny any ary ny zatra tsara tokony ho tsapa tsika rehetra sika ray aman-dreny zany na fa manambady na efa manjafy avy sika dia tsy afaka ny didy amin'ny zanaka dia ny zanaka ihany koa tokony mieritreritra fa na efa manambady ianao fa relatra ianao mbola misy foana ny zavatra sotoavina avy amin'ny ray aman-dreninao dia tokony tsy ho tapaka mihitsy zay fifandraisana zay ny fihinanana tokantrano tsy midika hoe tapaka fifandraisana amin'ny ray aman-dreny na mianatra aza teo tsy raikitsony fa za fa tokantranoko rehefa lehibe azy ao dia lasa zavatra hafa indray no hoe zao no tondrako an'ity fa mitohy ny fiainam-pianakaviana fampitohy foana dia ny teny niazona teo hoe mbola sambatra ny manana ray aman-dreny zokiola ary ny papa François moa dia nizinina zay misy ny antony nanasiana le hoe andro ny zokiola sy ny dehibe hoe sambatra satria tantara velona mbola mijoro dia reny zany hoe tsy io mitena hoe tsisy repère ntsony reny zany repère reny repère enga nefa sika ray aman-dreny koa mba tsy hoe ray aman-dreny mangataka manao adalàna le izy misy teny hoe le mpanabe misy koa no manao ohatra tsy mety enga ne mba tsy izay koa le izy izay hoe fa tsy sasatra ihany koa no manabe satria lalana lavitresaka zany resaka sehatra ny fanabeazana izany eto zao le ray aman-dreny hoe ny zanako tena nanabe kosa za fa rehefa lehibe izy tsy hanenenana ny zavatra vita nanabe ary ianao mbola mahita ataoko hoe lafiratsiny zao vokadratsiny fa zay fanehoan-kevitra zay dia mahita zay le vokatra le zava-misy rehefa avy eo mainka fa tsy hanabe dia zay le hoe aza nenenana ny lasa fa aza kivy ihany koa miatrika no avy dia aza sasatra fatrehana foana ny adidy satria anadinana antsika io anefa rano hoe vitanao ve ny adidy teo anivon'ny tokantranonao dia rehefa navitanao dia milamina ny eritreritra anao akory aby nareo ao izy ny namantsika ny firaisan-kina dia misy ihany fa noho ny kristany dia mikorotana ny fiarahamonina sy ny ao atokantrano zany le fifandraisana maolona ny resasika teo hoe fifandraisana fantatro ve ny tena izy moa za nestor dia izy moa hiasana ohatrazay vady dia izy le manodidina na ohatrohatra fa ny zatra anankiray fifandraisana keo zany hoe rohatra ho manana antonasa anankiray nao ny fifandraisanao amin'ny asa io zay fifandraisanao amin'ny mpiara-miasa hajainao hoe ny asanao tena menao hasina ve ny asanao sa ataonao kitoatoa sy teraka zavatra be dia be mpifandraisana daholo zay na mpiara-miasa amin'ny hoe mba manao ny asa ny ara-dalàna daholo hoe le sokajina zany satria mifampitohy mako ny asa anankiray ohatrohatra ka raha misy anankiray anankiroa anatin'iny fitohizany zavatra iny tsy manao ny asany na tsy manaja ny asany
dia tsy tratra le ho avy mendrika sy le tontolo milamina sy rehetra etony tiako ampifandraisana amin'izay le hoe ho avy mendrika le ho avy mendrika tsy hany amin'ny hoe mendrika be ny fiainako rehefa manana vola makarena lavirary ampy izay ilainao tokantrano fa anisan'ny arena angeza be ilay fahasambarana amin'ny alalan'ny fifandraisana tsara eo anivon'ny fiainam-piankoana sy ny fiainam-pianakaviana rehefa milamina ane ny fiainatokantrano dia miadam-po ny ao tokantrano matory tsara trano ianao dia afaliana oentinao afaliana koa mandray anao ao okantrano anao dia tady sosy tsara ao oentiko mody atao trano ray sy mpiainana tokony azahana atrany zay dia amin'ilay hoe zavatra iombonana sy iombonana amin'ny tokantrano mbola tsy ho toavina ihany koa zany hoe ohatra ianao zany ny lehilahy tsy mamafa-trano dia misy mamaky dia ataony vadiny mamay hoe mamafa-trano simba le saina nefa ianao nga mampiasa ny lefitrano rehefa tsy afaka madama inona tsy manaka anao tsy ndraiky fafa madio satria anao mampiasa anao ihany koa fa lasa le influence ny any velany hoe dia lehilahy dia ataony vadiny dia ino tokoa no arahana dia tsy simba le fifandraisana potika le fiara maro dia maro ny afaka ifampizarana ao anatin'izay ngamba mifaranantsika amin'izay ny SMS satria voafetran'ny otritsika eto na dia mbola be dia be ary ny SMS anareo ato tsy voavakinay tia ankasitrahana feny anareo afatra farany ho an'ny piano antsika alohan'ny alantsika eto amin'ny fandaharana Iasina sy Nestor ary iaina antoka dia afatrafatra ety ampamaranana ary dia mankasitraka antsika rehetra piano aloha dia mirarany sosiny tsara hatrany ary mankahery ny havana mantsakaiza rehetra tao anatin'ny fandalovany ny rivotoza iny ny fandaharantsika moa eto dia miezaka ny manabe sy mitia ka ny sotoavana entin'ny EVA dia fototra ray lehibe amin'izay hoe fifandraisan'izay ka dia antitra ny terina trano hoe antoko ny fifandraisana lalina ny fanajana fifampianoana satria tsika miainao anatin'ny fahasamihafana maro no olana mafana eny anivon'ny fiarahamonina eny rivo politika samy manana ny firoonany amin'ny zavatra maro fiovaovana maro be dia be fa ny zava-dehibe dia ny hoe fifampiresahana fahaizana mijoro ao amin'ny marina sy ny finoana arak'izay manandray ngamba ny afatra pitaiko amin'ny piaino amin'ny alalan'ity fandarana ty dia hoe amin'ny mahafototra ny fianakaviana zay dia manafatrafatra ho an'ireo tanora zay mbola irosa ny fiainatokantrano dia ataovy tsara fiomanana araka n'le fomba fiteny hoe izay tsara fiomanana tsy ho tapon'ny loza rehefa tsara fiomanana tsika ny firosoana n'izay fiainatokantrano zay dia tsara fototra ny fitaizana tsara fototra ny fanabeazana dia izay ihany koa ny miantoka ny ho avy ny firenena dia amboleo izay fifandraisana eo anivon'ny ao anatin'ny tokantrano zay fa rehefa ao zany no mandeha izay fifandraisana zay ao ny tsara orina zany zay dia efa zatra ho azy ny zanatsika tsara fototra ny fifandraisana amin'ny rehetrarehetra amin'ny lafiny rehetra ngambany dia hoe ny vola makarena ny lasa manandanja be dia be ankehitriny dia zany mila jerevantsika hoe fitaovana reny ho ampiasaintsika fa tsy reny no hanimba ny saintsika na hoe tena hoe manandeha moa zany dia ohatrany mafy loatra amin'ny teny le voambola nampiasaina manahiraka ohatrany hoe tena manimba ny fomba fisainantsika hoe ny voninahitra ny vola ny harena ohatrany hoe manome fahefananao hanitsaketsaka ny sasany na tsy anao ny marina fa ny tanjona eo zany dia hoe sika olombelona men'Andriamanitra saina vatana fanahy ary fo mitepo zay le fo mitepo hoe mahay mamela heloka mahay manampy ny hafa ihany koa dia mifafatoky zay no zavatra eny ary zay no azo nampitaina androany tamin'izay fanabeazana izay mankasitraka fiaino anareo mankasitraka namana Nestor azo Iasina sy iaina niaraka tamin'ny tsika niaraka teto tamin'izay fandaharana izay ankasitrahana fiaino ianareo piaino mankasitraka Bruno Rakotomalala tamin'ny fampitana ny onjam-peo tanivon'ny toerana misy izay anarahan'ny piaino ny onjam-peo amin'izao fotoana izao farany dia
mampahery ny fianakaviana manontolo izay niaram-boina tao anatin'ny fandalovan'ny rivotoza ary mitanondrika miara-miondrika tanteraka mampahery mirary fiononana ho an'izay niaram-boina tao anatin'izay ihany koa dia izay no ametrahana ny veloma mandrapitafa ary manome fotoananao amin'ny heriny anio toy izao raha riva amin'ny valorasy sasany alina no miverina fandaharana ary raha pitso hitantsika any anatin'ny youtube any eny ary dia veloma mandrapitafa tompoko mandram-piona tompoko. EVA Fanabeazana miaina sy mitia. EVA fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.